Tianio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izaho toetra ny tenanareo. Fotoana fizaham-toetra ny fo. Azadino fa mandalo fizaham-toetra isika ankehitriny. Dinio ny tenanareo hoy ny voalaza ilay ty afatra amin'ny tenin'ny ten'Andriamanitra, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, izaho toetra ny tenanareo. Ny fampiasan'ny olona iray ireo hery izay nomen'Andriamanitra azy no mamaritra ny maha-olona azy. Amin'ny fotoana izay anompony ny hafa no anakekezan'ny olona indrindra an'Andriamanitra, izay mahatoky amin'ireo toetra ambony izay nomen'Andriamanitra azy ireo dia hitady ny ahasambatra ny namany amin'izao fiainana izao, no sady hanampy azy ireo ihany koa ahazo ny valisoany amin'ilay fiainana ho avy. Takiana amin'ny olona ny hitiavany an'Andriamanitra ambony zavatra rehetra, amin'ny heriny, amin'ny sainy, ny tanjany rehetra, ary asaina ihany koa izy mitia ny namany tahaka ny tenany. Tsy ho vita amin'izany raha tsy mandahan-tena mihitsy izy. Manafoana izao zany. Ny mandahan-tena mantsy dia midika hoe mifehy ny saina rehefa mitady hanjaka ny filan-dratsy, manohitra amin'ny fakam-panahy hitsikera sy hanao teny faniniana ny hafa, maneho faharetana amin'ny zaza iray votsy mijoro hamita ny adidy, na dia tsy manao izany aza ny hafa, mandray andraikitra amin'ny toerana sy ny fotoana rehetra tokony hanaovana izany, tsy mitady dera na tombontsoa fa noho ny amin'ny tompo izay nanome asa ataon'ny mpanaraka azy tsirairay ampahatokiana, tsy azo hozongozonina. Ny mandahan-tena dia midika ihany koa hoe miasa ampaharetana sy ampifaliana mba ahasoa ny hafa, na dia mety tsy azahoana sitraka aza ny esaka izay atao. Moa ve ny fivavahana no fiambenana eo anoloan'ny vavanao? Moa ve ny fonao mihevitra sy mangoraka ireo izay mila fanampiana? Ka tsy hainao amin'ny fonao marina ve ny atakatra bebe kokoa ny sitrapon'Andriamanitra mba ahafahanao maneho ny fahazavana amin'ny hafa? Miteny amin'ny fahasoavana ve ianao? Maneho famendrena kristianina ve ny fitondrantenanao? Izany dia fanontaniana fampietreretanao antsika tsirairay avy. Tsarovy fa mila miambina sy mivavaka tsy miato isika. Raha mbola mijery an'i Kristy ianao dia voahany. Fa tandino mindoza lehibe kosa ianao raha vao mitoky amin'ny tenanao. Izay zavatra efa niseho tamin'ny Petera izy io, rehefa nahita an'i Jesosy nitsangatsangana teo ambony ranomasina Jesosy, gaga ny mpianatra, gaga ihany koa Petera, ary nangataka tamin'ny Jesosy Petera hoe: Tompo, raha ianao ihany io, fa tsy matotoa, raha ianao io, mba atsoy aho hanatona anao. Natsoiny Jesosy Petera, manao hoe: avy, manatona. Dia nandeha teo ambony rano koa anie Petera e. Fiona zavatra niseho rehefa tonga teo ampovoambony teo izy, nanomboka nitodika, niala tamin'i Jesosy ny masony, niala tamin'i Jesosy ny masony, fa nanomboka nitodika izy, nijery ny mpianatra hoe: ry zalahy, jereo fa mandeha ambony rano, jereo nanomboka nisy fiheveran-tena tao, nanomboka nisy fahatoki-tena tao, ary nanomboka nisy tahotra ihany koa, satria nijery an'ireo onja sy ny rano be izay manodidina azy, dia iny fa nanomboka nilentika izy. Ry havana malala, fotoana fizaham-toetra ny fo izao. Mpanjino Jesosy Kristy, mpanjino mandrakariva Jesosy Kristy. Aza ny olona no jerenao, fa Jesosy Kristy mpanjino. Andeha hivavaka isika. Ray indray an-danitro, misaotra noho ny amin'ny tenao satria mandritra n'izao fotoana fizaham-toetra izao dia miantso anay ianao mba hijery anao mandrakariva, hifantoka, ampifantoka ny fijerinay eo aminao, hibanjina anao Jesosy Kristy, ka ho tanteraka ilay teny
manao hoe mijery an' Jesosy tompo finoana sy mpanefa izany dia tsy hatahotra izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.